résultat an'ilay analyse médicale tany amin'ny labo izay manamarika fa ilay échantillon sakafo nohaniny zareo dia tratran'izay toxine infection izay. Moa ve nisy an'izany tany Mahajanga? Zay antena anankiray voalohany. De zao salama daholy, misy fa en forme tsara itsika rehetra. Androany tenako de aneho ny hevitro kely mahakasika an'ilay raharaha mafana eto amin'ny firenena ity. Tsy inona moa izany fa momba an'ilay fanakatonana ny restaurant izay nihinanan'Andriamatoa Loharanoelona sakafo sy ny vadiny ary olona vitsivitsy niaraka taminy ka namparary kibo an'izy ireo. Haneho ny hevitro misimisy kokoa ny tenako momba an'ilay fanapoizinana zany hoe ahoana tsara ny fandehan'le izy, satria raha nivoaka iny vaovao iny izaho de tsy naneho ny hevitro fa juste nijery fotsiny de ny tenako tamin'izay fotoana zay hoe aoka hoa mba ajanona ny famonoana olona raha toa ka tsy resaka intoxication alimentaire vokatry ny ataontsika hoe tsy fahadiovana ohatra na sakafo sy tsoky nitambatra natambatra no nahatonga any Androrajoelona nararakibo, fa sanatria ka tena hoe fanahinina mihitsy na nisy poizina tamin'ny sakafon'izy ireo de tsy rariny izany zavatra izany. Faoko itsika malagasy mba ahay hanaja ny aina tsy hifamonoka izany. Izay niteniko tamin'izany fotoana izany. De mijery ny réaction malagasy rehetrarehetra teto amin'ny tambazotra serasera moa fa tsapa fa be dia be malagasy ny faly rehefa hoe tratran'io toxine infection alimentaire io ny Loharanoelona. Zany hoe be dia be zany malagasy efa tsy makasitraka intsony ity fitondrana ity, ka tokony tonga saina aloha ny fitondrana voalohany indrindra, tokony tonga saina ary zay fahatongavan-tsaina izay de mila fanovana fanindra, mila manova fanindra ry zareo dikan'izay. Tsy ho lava resaka ny tenako fa aleo tonga de ijerako ny votoaty. Ankehitriny moa de tapaka amin'ny filan-kevitry ministra fa hakatona ilay restaurant izay sakafo-hoanan'Andriamatoa Androrajoelona ka nahatonga an'ilay areti-kibo nahazo azy. De maha-olombelona moa de malahelo za tena malahelo satria fitondram-panjakana efa tsy mahavita mamorona orinasa fiasan'ny vahoaka malagasy, tanora malagasy maro tsy anasa kanefa ny olona anasa esorina. Malahelo ny tenako ary mampalahelo zany zavatra izany. Ka mialohan'ny handraisa conclusion momba an'izany de leo aloha fantaritsika rehetra hoe ohatrany ahoana ny zavatra tokony atao any amin'ny firenena matanjaka raha toa ka misy izay trangana toxine infection alimentaire izay na alimentaire collective na TIAC izay. Tsy hoe aiko amin'ny firenena mandroso Madagasikara fa ny tenako dia maniry an'i Madagasikara tandalana ary zay mampitabataba isan'andro eto amin'ny tambazotra serasera mba te hanana an'ilay Madagasikara tandalana manaja sy manaraka ny lana velona. Zay ny faniriko de leo mba iarahantsika mijery hoe ohatrany ahoana ny atao amin'ny firenena mandroso rehefa misy cas ohatran'ireny. Ny firenena mandroso firenena tandalana rehefa misy zay toxine infection alimentaire collective izay dia sokafana ny fanadihadiana, sokafana ny fanadihadiana. Ny olona concerné zany hoe ny olona sakafo tamin'ny restaurant anankiray ka nahatonga an'ilay intoxication dia lasa zany hoe afaka moa zany fa hoe tsy hoe lasa afaka satria manana choix izy dia afaka mandeha mametraka fitoriana amin'ny ambaratonga-pahefana ny andraikitra an'izany raha toa ka tratrany
toxi-infection alimentaire collective ary zareo. Zany hoe mametraka fitoriana ny tenany ary zany fitoriana izany de miaraka amin'ny porofo. Miaraka amin'ny porofo, inona le porofo? Tsy hoe akory ianao le nivalana de hoe aseho hoe ty ny porofo fa tena nivalana zao, fa porofo avy tamin'ny dokotera, zany hoe mila mitondra ordonnance médicale ilay olona tratrany intoxication alimentaire de mametraka fitoriana zareo. Ary zao ihany koa mila fantarina hoe moa ve ilay restaurant dia manara-dalàna, manana assurance ve zareo mba hiarovana an'izany, tsy hoe hiarovana moa fa mba ahafana mandray en charge izany zavatra izany raha toka misy. Verifiena aloha, de tsy haiko ilay tany Majunga nisy ve ny verification fa manana assurance ilay restaurant mba ahafany miprendre en charge ireo olona narary vokatry ny fihinanana sakafo tao amin'izay. Ary zao ihany koa moa ve tsy nanaiky ilay restaurant hanome fitsaboana, zany hoe hiantoka ny fitsaboana izay vokatry ny fihinanana sakafo tao amin'zareo. Raha toka tsy manaiky ny restaurant dia afaka metraka fitoriana ihany koa ry zareo, fa izany rehetrarehetra izany dia mila porofo, mila ordonnance médicale. Ary zao ihany koa any amin'ny firenena tandalana sy mandroso, rehefa misy toxi-infection alimentaire collective dia sokatra ny fanadiadiana, ary izay fanadiadiana izay dia araina preuve ihany koa. Zany hoe alaina ny échantillon an'ilay sakafo namparary olona vitsivitsy na maromaro tao amin'le restaurant, dia hoentina makany amin'ny laboratoire izay miandraikitra an'izany ary atao analyse. Misy zany ny analyse médicale mba ahafana manaporofo fa tena marina nisy ilay toxi-infection alimentaire collective. Moa ve nisy an'izany analyse médicale tany amin'ny laboratoire izany tany Majunga ka nanaporofoina fa tratrany toxi-infection alimentaire collective tokoa. Andriamatoa any Rajoelina sy Rokiaradia aminy izay ny sakafo tany toerana, ary iza no dokotera nanome an'izany zavatra izany, laboratoire inona no nanome ny preuve izany, ary iza ny dokotera nanome ordonnance médicale an'ireo olona ny sakafo tao amin'zareo ka nametraka fitoriana ho porofo nanamarina fa tratrany toxi-infection alimentaire collective tokoa zareo. Moa ve nisy zany zavatra izany tany Mahajanga? Zay ny fanontaniana mipetraka, zay no fanontaniana mipetraka. Nisy ve zany rehetrarehetra izany? Tsy haiko, tsy manana information ny tenako a, fa zay mahafantatra tenenao amin'ny commentaire le izy ho anareo zay mahafantatra, satria tsara mba mahafantatra maraka vaovao ihany koa itsika malagasy. De zao ahoana ny hevitro mahakasika an'ilay fanakatonana ny restaurant izay ny sakafo zareo? Eo izaho hoe averim-piany, mampalahelo mitranga satria ihany fitondram-panjakana efa tsy afaka mamorona orinasa kanefa ny olona an'asa esorina vonoina indray ny asa fivelomana. Amin'ny maha olombelona ny tena dia miteny an'izay izaho, kanefa tsika moa manara-dalàna, tsy isika fa izaho dia miezaka an'izay hoe fanajana ny lalàna izay, satria izany nampandrosoana ty firenentsika ity raha manasa tsara lalàna ny tsirairay, ny firenena tsirairay dia afaka andrositsika. Fa zao
nakatona ilay entreprise zany ilay restaurant. Fanontaniana mipetraka, moa ve tena voapirofo tokoa aloha fa nisy an'ilay trangana toxi infection alimentaire tao amin'ilay restaurant izay nakato? Zay ny fanontaniana voalohany. Moa ve fa nisy an'ilay intoxication tokoa tao? Pirofo dia tsy maintsy mila ordonnance médicale hoy izao ho an'ireo olona rehetrarehetra tratra, ary indrindra mila résultat an'ilay analyse médicale tany amin'ny labo izay manamarika fa ilay échantillon sakafo nohaniny zareo dia tratran'izay toxine infection izay. Moa ve nisy an'izany tany Mahajanga? Zay antenina anankiray voalohany. De zao, raha nisy de tokony nisy vokatra ihany koa ny fanadihadiana. Moa ve efa cas répétitif ao amin'io restaurant io zavatra io? Zany hoe efa nisy olona maromaro mitaraina foana ve tao amin'ilay restaurant hatram'izay? Sa voasambany ilay nahazo an'Andriamatoa Rajoelina sy ny fitariny iny? Raha eny, rehefa nisy ny cas répétitif miaraka amin'ny preuve marina mazava, zany hoe ordonnance avy amin'ny dokotera ho an'ireo olona izay mitaraina sy résultat n'ilay analyse an'ilay échantillon na sakafo izay nalaina atao amin'ny restaurant. Raha toa ka irehetrarehetra izany voapirofo, eo izao hoe eny ngamba raha toa ka misy zavatra miverimberina efa be dia be kosa dia logika ny fanakatonana an'ilay restaurant mba ho fitandrovana ny ain'ireo malagasy mpiray tanindrazana, satria sarobidy ny fahasalamana. Fa raha toa ka araka ny eritreretiny sy ny resaka mandeha ankehitriny na iny fanehoan-kevitry député Afakandro Christian iny ohatra no marina ireny resaka mandeha ireny, de hoy izao hoe tsy rariny re tompoko raha toa ka izay olona mba te hiavitra amin'ny firenena ity dia vonoina potena. Tsy rariny zany, tsy mendrika mpitantana sy mpitondra toy izany ny vahoaka malagasy. Fa maninona no matahotra concurrence ianareo mpitondra fanjakana? Zay ny fanontaniana mipetraka. Fa maninona tsy rariny zany? Aza vonoina ny malagasy izay mba te hisandratra, aza vonoina. Zay no teny avy aty amiko. Raha toa ka resaka hafa mihitsy de tsy rary, fa raha toa ka manaraka ny logika, manaraka pirofo mazava marina dia rariny raha nakatony. Fa hatreto aloha de be dia be ny zavatra manjavozavo, ka tsy teny zao hoe rarina tsy rariny, fa aleotsika hiaraka hijery aloha hoe anahoana ny fandehan-javatra, anahoana tony raharaha. Zay tsy ho lava resaka ny tenako, mirary soa de samy ten'Andriamanitra. Hoanao zay sambanao no naraka ny chaîne RMC de rano chaîne, abonnez-vous satria be dia be ny zavatra hita amin'ity chaîne ity. Ny tenako dia mandalo ety ihany matetitetika. Mirary soa de samy ten'Andriamanitra de ifampizara amintsika ihany koa ny tenako zavatra mahakasika ny fahasalamana mazava ho azy rehefa mandalo eto amin'ny manaraka. Fa de mirary soa antsika rehetra, samy ten'Andriamanitra.